أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنين مناتني أرابا وانسكريت بنارك أنتي فندارنا قصص القرآن إلو تنتارا بوركتا أو anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Amin'ny tiandro aty dia iresaka tantara anankiray izay tantara noreketiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany suratul Baqara, sura ilay lava indrindra ary sura manana ny maha-izy azy eo anatrehan'izany finoana Islamo izany. Efa maromaro ireo tantara izay niraisintsika teo, tahaka ny tantaran'ny ombivavy ny zanak'Israely. Noraisintsika ihany koa tantaran'ny Goliath sy Davida amin'ny version izay napetraka ny finoana Islamo ary voarakitra ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim izany. Amin'ny androany kosa dia aka tantara anankiray mbola eo amin'ireo zanak'Israely ihany no tantara horaisintsika androany ary mbola ho voarakitra ihany koa ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim ary voarakitra ao anatin'ny suratul Baqara izany. Ny tantara dia mahakasika ny Ounzayr na ilay fantatra amin'ny fahaizantsika azy hoe Juda na i Juda. Zany dia anisany lehilahy anankiray. Araka ny voalazan'ireo manampahaizana ny finoana Islamo, sasany milaza azy fa isan'ny mpaminany izy io. Fa sasany kosa miteny tsy mpaminany izy fa olona manam-pahendrena ary mahavoafy tanteraka ny boky masina taorata izany lehilahy antsoina hoe Juda na i Juda izany. Fa amin'ny finoana Islamo kosa izy dia antsoina amin'ny anarany Ounzayr. Inona zavatra izay nandalo tamin'izany lehilahy zany? Indray andro izy isan'ny mahazatra azy dia miala eo tanàna, mandeha amin'ny tanàna anankiray izay falehany. Ka indray andro izy dia niala teo amin'io tanàna izay falehany io, niala teo amin'ny tanàna izay nisy azy, nandeha tamin'ny tanàna anankiray izay falehany. Rehefa nandeha izy teny andalina dia tratrany zany arerahana zany. Reraka ny lehilahy ka tsy maintsy nakaina izy teo akaiky ny tanàna anankiray izay efa rava tanteraka. Zany hoe io tanàna izay nandehanany io, nialany sasatra io, tanàna izy taloha, fa kosa taty aoriana ravan'ny rivodoza, ravan'ny saziny Allah, rava tsy misy tsony potipotika izany tanàna izany. Ka tamin'io tanàna io izy nandeha naka vodihazo anankiray ka nipetraka izy tamin'izay fotoana izay. Rehefa mipetraka izany lehilahy izay antsoina Ounzayr zany, dia teo izy lasa saina hoe amin'ny fomba ahoana indray no hanaovany Allah subhanahu wa ta'ala, hamerenany Allah subhanahu wa ta'ala an'izany tanàna izay efa rava izany. Amin'ny fomba ahoana indray no ataony Allah subhanahu wa ta'ala mamelona ny olona izay efa maty dia averina indray mandeha velomina fanoloany indray. Amin'ny fomba ahoana no hamerenany Allah subhanahu wa ta'ala zavatra rehetrarehetra izay efa potika teto ambony tany ka iverina indray vaovao na tahakany izy teo aloha. Rehefa nieritreritra an'izany izy teo ambodin'izany hazo zany, teo amin'ny tanàna izay efa rava zany, nandefa fisainana lavitra izy dia napatoriany Allah subhanahu wa ta'ala, zany hoe novonoiny Allah subhanahu wa ta'ala nandritra ny 100 taona. Ounzayr dia natory maty nandritra ny 100 taona teo amin'io vodihazo izay nisy azy io, miaraka amin'ny rameva izay noentiny na ilay ampondra izay noentiny tengenany, ary miaraka amin'ilay sakafo kely vatsy izay noentiny tamin'izany fotoana zany, dia teo amin'ny toerana io. Fa saingy ilay vatsy kely tsy niova fa ilay rameva na ilay ambondra dia maty ary potika velany taolana no sisa tamin'izany fotoana izany. Aorinan'izany 100 taona izany dia novelomin'i Allah subhanahu wa ta'ala Ounzayr. Rehefa velona izy dia gaga ka nisy feo nanontany azy hoe firy andro afrina no natorianao teto? Dia niteny izy hoe tamin'ny andro na antsasak'andro fotsiny no natoriako teto. Zany hoe nieritreritra zany Ounzayr fa izy rehefa nakaina teo iny dia tafatory nandritra ny ray andro fotsiny, na tafatory nandritra ny tapak'andro fotsiny maraina dia hariva izy mifo, na ny hariva dia maraina izy mifo. Zany hoe tapak'andro na andro iray manontolo. Dia teo namaly Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny alalan'ny zany feo zany dia ianao kosa dia natory teto. Zany hoe novonoiny Allah subhanahu wa ta'ala nandritra n'izany 100 taona no natorianao teto. Ka jereo i Allah subhanahu wa ta'ala ny sakafonao sy ny zava-pisotro ilay vatsy kely nentinao tsy nisy novainy Allah subhanahu wa ta'ala,
fa jereo kosa ozy izy ilay rameva na ilay apondra dia efa tolana izy io ka novelominy Allah subhanahu wa ta'ala izy tolana iny na rafitra ny Allah subhanahu wa ta'ala ny nisy nofotra nisy hoditra ka nitsangana izany apondra izany lasa velona tahaka ny tamin'ny fotoana izay misiany na nandehanany izany Ounzayr izany. Teo izy voagaga ary teny izy ala mafantatra zao ozy izy manomboka androany fa tonga Allah subhanahu wa ta'ala tokoa dia maefa ny zavatra rehetra ary mavita ny zavatra rehetra. Izany tantara zany tsy hoe tantaraina fotsiny fa kosa misy ny fandraiketany Allah subhanahu wa ta'ala zany ao anatin'ny boky masina al-Quran al-Karim ao anatin'ny suratul Baqara kapiteny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatin ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da qala bal labista 100 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala miteny amin'io tantara izay hoe ao anatin'ny aya anankiray fotsiny no tantarainy Allah subhanahu wa ta'ala izany tranga lehibe izany tamin'ny Ounzayr. Teny Allah subhanahu wa ta'ala jirendreo izy alefsarantsiana ilay lehilahy anankiray izay niala tamin'ny tanàna mahazatra azy ka nandalo tamin'ny tanàna izay efa rava ka nanontany teny izy ahoana no andrefetany Allah subhanahu wa ta'ala indray mandeha ity tanàna ity dia nampatoriny Allah subhanahu wa ta'ala nandritra ny zato taona izay efa nitantaraintsika teo izany. Ka rehefa mifoha izy dia nanontany tena hoe afrina dia nieritreritra izy fa indray andro natapakany fotsiny. Zany rehetra zany dia noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Quran. Ny amaraparantsika azy dia ireo lesona azontsika tsoana amin'izany tantara izany. Ny lesona lehibe azontsika tsoana amin'izany dia iray fotsiny ary tsy ataontsika maro fa ny lesona azontsika tsoana dia hoe ny finoana Islam dia mitaky an'izany karaha hoe tafakkur ny fieritreretanao fandinianao lalina eo amin'ny fiainana ary tadidio tsara fa izany ibadatu tafakkur ny fanompoana amin'ny alalan'ny fandiniana an'ireo zavaboary ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireo zavatra rehetra eto ambony tany, ny fiainanao manontolo, ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fiainan'ny zavatra rehetra eto ambony tany dia tadidio tsara anisan'ny fanompoana izay nalainy ireo na nataony ireo mpaminany rehetra ny alohany na mpaminany azy tety ambony tany. Voarakitra ao anatin'ny Quran ny tantara ny mpaminany Ibrahim alayhi salam. Nieritreritra izy rehefa tonga eo amin'ny faha-efapolo taonany dia nieritreritra n'ireo zavaboary ny Allah subhanahu wa ta'ala nandinika ny volana izy, nandinika ny kintana izy. Tantarainy Allah subhanahu wa ta'ala izany rehefa nandinika ny kintana izy dia mieritreritra ity tompoko rehefa tonga ny alina dia tsy hita izany, rehefa tonga ny maraina dia tsy hita izany kintana izany. Nieritreritra izy fa ilay volana no tompo ka rehefa tonga ny maraina tsy hita ihany koa izany volana izany. Ary nieritreritra izy fa io masoandro lehibe io izany no tompo rehefa tonga ny hariva dia maty ny masoandro, tsy hita intsony ny masoandro. Ka teo izy dia niteny tsisy tompo avokoa izy ireny satria eo izy indraindray ary indraindray izy tsy eo. Ka nalefany Allah subhanahu wa ta'ala wahy tamin'ny mpaminany Ibrahim fa izy ilay any an-danitra no tompony izao tontolo izao. Nandalo ihany koa zany tamin'ireo mpaminany rehetra izay nandalo teto ambony tany ary indrindraindrindra tamin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandalo zany rehefa manakaiky ny faha-efapolo taona ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia tsy nitapaka nandeha tao anatin'ny lavabato Hira isaky ny volana Ramadan, iray volana katroka mijanona ao anatin'izany lavabato zany ary ny vadiny antsoina hoe Khadija binti Khuwailid no mamatsy azy mitondra vary na mitondra sakafo anazy sy ny zava-pisotro amin'izay fotoana zay, mamatsy azy mandritra an'izany iray volana zay. Fa mpaminany dia mijanonao mandinika izy hoe ireto zavatra rehetra ireto abakabaka ireto zavatra rehetra dia misy mpamorona izy rehetra fa tsy tonga fahatany. Ary tamin'izany fotoana zany no nadefasany Allah subhanahu wa ta'ala ny Jibril alayhi salam nilaza taminy hoe izy dia voatsongaina na nosafidina ho mpaminany izy. Amarantsika azy raha lasa nabavy anatin'ny fomba Islam, ny fiainanao dia sy ho fandiniana, ny fiainanao na fiainana ara-panompona zany ny fandraisana amin'ny Allah asy ho fandiniana, ny fiainanao manokana asy ho fandiniana satria ny fandiniana no mitarika anao makany amin'ny lalana mahitsy. Raha ohatra ka zatra manao routine ny fiainanao ianao dia mety tsy ho tafavoaka eo amin'ny fiainana. Fa mila mandinika ary manao zavabaovao isanandro fa izany lalana izay mety
hanavitra anao amin'ny fiainana eto amin'ny tany. Azadiny mandinika raha jerentsika zao fiainana zay misy antsika zao, ty teny ty amaranako ny fandarana tamin'ny première guerre mondiale sy ny deuxième guerre mondiale. Tsy fantatry nireo olona tao anatin'ny première guerre mondiale sy ny deuxième guerre mondiale fa izy ireo efa tao anatiny zany tao anatin'ny guerre mondiale zany. Fa rehefa tapitra ny guerre mondiale teo izy ireo vao nahay hoe ary nanome anarana hoe iny ady nandalo iny dia ady lehibe voalohany na ny première guerre mondiale. Rehefa tapitra ny deuxième guerre mondiale teo izy ireo vao nametraka ilay teny hoe deuxième guerre mondiale no nandalovantsika teo. Ka tsika zao io ady ao toerana arabo maro samihafa, ao an Afrika maro samihafa, any Europa efa misy zany, any Amerika. Ka tsy fa mieritreritra ve ianao amintsika miteny zao efa mety ho tafiditra ao anatin'ny troisième guerre mondiale isika io, ary ao anatin'ny troisième guerre mondiale mety tsy fantantsika fa any aoriana any rehefa tapitra le guerre na ny ady zay vao nao miteny ay tsika iny tao anatin'ny troisième guerre mondiale. Zany zavatra izany dia mila fandiniana ka dinio ihany koa ny tenanao, ny fifandraisanao Allah, ny fanompona vitanao, ny fahotana vitanao mba tsy hiverenana ihany koa. Zay ngamba ny lesona lehibe azontsika tamin'ny tantaran'i Ounzayr. Ary Ounzayr na i Juda na i Juda io dia ilay ny raisiny zanak'Israely ireo Yahody ho zanak'Andriamanitra tahaka ny ihany koa ny nandraisany kristianina any Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Ka na amin'ny finoana jiosy dia misy ny zanak'Andriamanitra ilay Juda, ary io no natongavan'ilay anarana judaisme. Ary ao anatin'ny kristiana ihany koa dia Jesosy Kristy noraisiny izy ireo zanak'Israely, noraisiny izy ireo zanak'Andriamanitra, ary zay no natonga ilay finoana antsoina hoe kristianina. Fa ny finoana islam kosa nametraka anireo mpaminany ho eo amin'ny laharany mpaminany fa kosa tsy tafiakatra amin'ny laharany ilay tompony izao tontolo izao. Zay no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isaorako anao nanaraka an'izany atranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mameny fotoana ao anatin'ny fandarana kasasul coran zay atolotra ny muslim media malagasy isan-kerinandro eto insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.